Nanomboka ny fadimy ny volana Jona hatramin'ny faharoa ny volana Jolay taona 17 avy izao no tokony anangatsaina ny tokantrano tsirairay manerana ny Madagasikara. Efa mandeha ihany koa ny fanentanana ataon'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny fokontany amin'ny fanentanana amin'ny tokony sy tsy maintsy anaovana ny fananganatsaina isan-tokantrano. Omaly talata fa 4 ny volana Jona no nanambarany prefet ny Mahajanga ny daty sy ny fotoana tokony anaovana ny fananganatsaina ary ny antony tokony anaovana izany. Ho antsika vahoaka ny Mahajanga, ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena dia midika fiandrianam-pirenena. Izany hoe eo zany no amoahanao ary no ahafantarana maha-malagasy anao manerana zao tontolo zao. Ka dia manentana atsika mba homendrika ary mba irearea am'izay malagasy zay ary anaraka andreo fandaharana ary anao araka n'izay azo atao am'izay ametrahana fandrianam-pirenena zay. Araka ny voalaza teo zao ohatra efa nilazaina hoe manomboka ny 5 volana Jona ka hatramin'ny faharoa ny volana Jolay dia tokony hitsangana isan-tokantrano ny sainam-pirenena. Tsika moa amin'ny fandaharana dia nisy ny fotoana nametrahana hoe isy fanaraha-maso any amin'ny faharoapolo ny volana Jona any. Ankoatran'izay ihany koa dia amin'ny fotoanany matso eo no amoahanao hoe ny hery velona rehetra misy ianao ary izay hitalovanao fiainanam-pirenena na amin'ny lafiny inona misy ianao na amin'ny lafiny aiza misy ianao dia tokony aneo anao hoe gasy ianao malagasy ianao ary manana fiandrianam-pirenena anao ianao. Ka entanina trany atsika anaraka an'ireny ary tsy amela an'ireny tsy fandaharana natao ho anay rery na ho ankarakara fandaharana nataontsika malagasy tsy akanavaka reny ka aoka atsika ifanentana hanaja tsy anaraka an'izany. Ny fanomezana voninahitra ny fankalazana ny nazahoan'ny malagasy fahaleovantena sy fampahafantarana ao anatin'izay no antony anaovana ny fananganatsaina. Zavatra tsy maintsy atao sy tokony atao ny fananganatsaina ho an'ny isan-tokantrano ka entanina araka izany ny rehetra mba anangan-tsaina nanomboka ny 5 ny volana Jona lasa teo iny hatramin'ny faharoa ny volana Jolay taona 17